hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Araky zegny fionkira famantarana zegny dia tonga amin'ny fandaharana resadresaka iaragna amin'ny son excellence Monseigneur Marc Benjamin ray amandrentsika archevêque-ntsika ato amin'ny diocèse natsiranana atsika amin'izao fotoagna zao ty ka ankafaliana lehibe no anolorana mbola tsara korarantsika jiaby zay mpankafy mpagnaraka tsy tapaka anty onjapeo mamontsika dia ny radio Fagniry. Karaha zegny koa Monseigneur kafaliana lehibe no iarabagnanao tonga so eto amin'ny plateau radio izao ty mafaly zahay ekipan'ny radio Fagniry ny miventy kabaro satria fotoagna maromaro zay anao sy teto agnivon'ny diocèse ke miventy kabaro magnontany vaovao ino no azo ambara ho an'ny mpitandrignatsika ho an'ny EOV zay magnaraka ity radio mamontsika ity ezahoeza ny azo ambara magnoloana ny fandraisana ny kardinaly ihany koa. Manao mbola tsara asika olo raika ziaby mitandregny radio Fagniry ary mankasitraka mankatelina nareo ato amin'ny radio Fagniry tonga manao mbola tsara marigna tokoa zigny nandritra ny fotoana naharitraritra nanefa ny adidy tsy maintsy tanteraina eo anivon'ny eglizy eo anivon'ny diocèsesika tany ivelany ka misaotra nareo ny tondram-bavaka ataoko moa fa tamin'ny andron'ny marary dia nifandray manokana teto isika ary nifampitrotro ary tamin'izay no niombonana tamintsika ziaby fandrindra ireo zay sisalama italao miaraka amin'ny Masiny Maria ny fahasoavan'Andriamanitra makasitraka ho iza mankateligna atsika ziaby ny tondram-bavaka ka todo soamantsara eto ary isorako manokana isika zay nanao ezaka raha tadiditsika sara dia niaraka nivory tamin'ny herivelogna rehetrarehetra isika nanomana ny zao fatongavany son éminence le cardinal Monseigneur Désiré Sarahazana efa manakaiky tokoa an'ity fotoana ka zay no isorako sahady hoy za ireo mpanentagna ireo mpanomana ireo mpikarakara amin'ny lafiny rehetrarehetra ka izay koa mbola anetanako asika ziaby mba aiomana tokoa isika voalohany ararotsika izao famangina zao ara-panahy mba irososika lalindalina amin'izao vanim-potoana ny karemy zao ary manentagna anareo koa za amin'ny ahafahasika mandray azy araky ny tokony ho izy ary ny asaran'izay fandraisana izay ary anampy asika iomana bebe koa amin'ny kardinalsika sady présidentny conférence épiscopale ny programme moa dia fa naverimberina matetika amintsika teto
ka sy dia hiditra amin'ny antsibriny aho fa tonga ny zoma izy zany raisitsika ho an'izay afaka ary ty ataoko fa afaka ziavy sika anotrinazy amin'ny lalan'igny ary rehefa avy eo mivantagna aty amin'ny katedraly amin'ny tokotany malalaky ny katedraly fa izy kosa ivavaka ao amin'ny katedraly raha voatonga miaraka amin'ireo piritra avy eo hitalao misodran'Andriamanitra sika misodran'ny sakramenta masina dia ivavaka ary amin'izay koa no isiny ny kabaro zay famaliasika andresasika azy ary ny sabosy hiaraka amin'ireo zandriny seminarista izy eny amin'ny Paul VI Saint Paul VI ary amin'izay koa avy eo antanina sika ziaby hiaraka ao amin'ny Notre Dame de l'Assomption ho asika laika ziaby eto tanàna sy zay amin'ny secteur na ny avy agny amin'ny faritra ny Sava koa aza satria araky ny reko misy zareo avy agny amin'ny faritra Sava ho avy amin'izay fandrindra ny laika ary ny alahady io no lamesa zay irahasika aminy dia araky nylazay koa mety mbola misy antsipriany detay ohatra zao ny fionany amin'ireo voatokana ny religiozy lehilahy sy vehivavy manangy ary karazay koa amin'ny seminarista izay no fandraisasika ny kardinaly fa araky nylazaiko manentagna sika rehetrarehetra iombina tokoa amin'io fotoana io ararotsika amin'ny izao fiomanagna amin'izao kare manomanasika ny paka izao ary isorasika any kardinaly satria fantatra dia fantatra fa feno ny fotoanany kanefa dia ny angaran'ny fitiavany sika ka dia ho tonga izy mamangy asika zay manapirofo fa zanaky ny dioseze sy mafoy asika izy ary zay koa no anoanasika azy bebe kokoa amin'izao andraikitra apetraky ny eglizy amin'izao dia ararotiko moa eto mpamaranana an'izao dinidinika izao ny resana momba ny taratasy ny papa amin'izao karemy zao zay io ny matetiky volagniko hoe tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra fa ataon'izay masoa asika ka izay indrindra ezaka lehibe eto amin'ny dioseze ny resaka dioseze maiso dioseze vert ka iny papa misy no manafatra asika amin'ny taratasiny sy hiditra ny sipriny moa iaho fa mbola mety misy fotoana amakafakana azy fa ilaina ny fibebahana ara-tontolo iainana ilaina ny fibebahana mba ahafahasika miombona bebe koa amin'Andriamanitra pahary amin'ny alalan'ny fanazana ihany koa ny tontolo iainana ka atonga ny tontolo iainana ho namana anaty asika ivelatra bebe koa amin'ny fampandrosoana ny olona manontolo sy ny olona rehetra ary hitondra asika amin'izay zavaboary vaovao vokatry ny fanavotana nentin'ny Kristy ankalazaisika amin'ny paka ka izao ezaka ataosika amin'ny dioseze maiso izao dia mifanaraka amin'izay voalazan'ny papa ray masina izay ka toiza asika reko fa manao ezaka mafy isika tatoato ka ho alalianysika ireny satria tena mifanaraka amin'ny maha katolika asika katolika aho alalianiko ny finoko katolika aho andray atanana ny finoko aho katolika aho iroso lalindalina koa aho amin'ny fanompona katolika aho izarany finoko amin'ny manodidinay araky ny afatra
pastoral zay nalefasika farany teo, ka izay rehetra izay na ny famanginy kardinaly zay nampisaivina tamintsika teo, na ny afatra ny papa zay nampisaivina teo ihany koa, na ny afatra pastoraly amin'izao taona fikatroana pastoraly ataosika zao zay ny secteur efa avy novory, na ny secteur sava, na ny secteur aty avaratra, dia mifanaraka sara ary maniraka sika irosy lalindalina koa mba hoe ve tokoa isika eglizy olona velona manorina ETA, eglizy tranon'Andriamanitra, ka manatena isika fa tena ho génération mpanorina tokoa, génération de bâtisseur ho isika. Mankasitraka mankatelina antsika mitandre an'izay fa mety misy fanontaniana tiany zareo ato amin'ny radiofaniry amin'izao fampitrahofana zao, mety misy fanontaniana tian'izy ireo apetraka alohan'ny hanomezana sodrano ansika ziaby. Ya, mankasitraka mankateligny monseigneur amin'ny fitondrasana fagnazavana fagnamariana amin'ny fahatongavan'ny ray aman-dreny son eminence eto amintsika. Io koa le fitondrasana famoaboasana ny afatry ny papare masiny momba zao Carême 2019 zao. Farany teo no nagnaboaka ny laharana vaovao amin'ny bulletin olo araiky monseigneur, agnararotiny eto amin'ny radio magnontany ary mangataka famontenana fohifohy momba ny bulletin olo araiky naboakanao faramparany. Ie, mankasitraka anao misaotra amin'izay fanontaniana zay, anisany zay rosorosika lalindalina koa ary zay voalaza zay amin'ny fivelomansika ny finoansika ka hatonga sika eglizy olona velona zay ny kongresy eukaristika zay ataosika, ataony sika ary ataony eglizy eto Madagasikara eto aminsika amin'ny 2020, ka ity taona ity zany no idirasika amin'ny fanomanana an'izay. Mbola misy mo fiverenana iresana azy bebe koa fa amin'io ola raika io za dia namariparitra sahady ny anjara toerany ny eukaristia zay nolazaiko fa tahaka n'ilay mofo zay zary vatan'ny Kristy ka nahatongavan'ny mofo dia avy amin'ny fantatrasika ny vary zay varim-bazaha zany zay nototona ary avy amin'ny toerana maro isan-karazany dia mitambatra iny kizary mofo, ka izay koa isika ary zay zany niazahsika mba ho iray tokoa ao amin'ny Kristy ary zay mipaka ho asika, ka izay no nanitra tery koa ao amin'io olo raika vaovao io de numéro 19 anareo moa amitina an'izay raha teo dia ao anatin'izay koa ny filazana vaovao maro isan-karazany tahaka an'izany zao ny fionan'ny religiozy isan-paritra, tao ihany koa ny dia maro isan-karazany, tao ireo fankalazana maro isan-karazany tamin'ny famangina pastoraly tany Sava. Ka azoko fitinina hoy zao hoe misy zavatra sika sendrasendra fa sitrak'Andriamanitra ary niezaka ataosika de manambara an'izay maro am'izao ny eglizy, maro koa ny toerana mbola tsy misy kanefa manao ezaka isika amin'izay hoe génération mpanorina izay ka misy eglizy maromaro eo mpanorenana ary efa misy koa vita miandry ny fitokanana satria rehefa vato ny hotely de tsy maintsy anjarany eveka, ka izay indrindra raha mijery ny programa dia fenofeno satria tsy maintsy tanteraina zany ny fitokanana an'ireny eglizy vita ireny zay an'ireo zay navita azy ary isorana an'Andriamanitra ary antitra tery eto fa ireny
dia mitory ihany koa fa sy maintsy manorina eglizy olona velona isika izay mandrafitra an'izay diosezysika izay. Merci monseigneur. Famotanina faramparany agnatin'ny fankalazagna ny fahadimampolon'ny seamy atsika zo io ezahoeza misy fifandraisana am'izegny ve le dia natao tagny ampitan-dranomasigny tagnatin'ny fotoana lavalava fohifohy zegny? Sara tokoa zay fanontaniana zay. Izao raha teo mono sorotenan'ny conférence épiscopale eo amin'ny comité permanent ny CEAM dia naemitra lay fivoriana zay tokony natao ka amin'ny talata zao dia amozy an'izay fivoriana zay ka rehefa miverina avy any hitondra fanazavana lalindalina koa sy fanentanana fa na zany na sy zany aza dia miroso amin'ny fiomanana ny fankalazana ny fahadimampolo taona ny CEAM isika zay atao any Kampala amin'ny 7 Jolay ho avy zao ary ararotina moa satria mety taitra nareo inona satria tsy dia mahazatra asika loatra inona ny atao hoe CEAM ny dikany hoe CEAM symposium de la conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, zany hoe fiarahana dia eo anivon'ny conférence épiscopale ny Afrika sy Madagascar. Fiombonana zany symposium fiaraha midinika fiaraha mijery zay anasarana ny fomba hitoriana ny vaovao mahafaly ary izay indrindra no lohevitra amin'izao fankalazana ny fahadimampolo taona izao. Ia, mankasitraka monseigneur amin'ny fagnazavagna maro amin'ny dinidiniky koragna niarantsika nagnatanteraka teto tamin'ity andra niany ity ankasitragny anao nagneky ny vahiny teto amin'ny plateau Onjapeo radio fagniry ary ankasitragny karaha zegny koa tsika agnatoka an-tragno agny zay magnaraka tsy tapaka ity Onjapeo mamitsika ity ny dinidiniky iaragna amin'ny archevêque no mifaragna eto fa ny fagnarantsika ny Onjapeo mamitsika ity mitohy atranatrany ke teny faramparana avy aminao ny aty poany mpitandregnatsika monseigneur. Mbola mamerina ny fisaorana ary manentana asika amin'ny fiomanantsika akaiky dia akaiky amin'izao famanginy cardinal zao ary dia ao anatin'ny karemo isika dia izay indrindra no hitalahoko amin'izao sodrano izao irosaka amintsika mba ho fotoana vanim-potoana tokoa iomanasika amin'ny paka izao karemy izao ka iavao anana fo vaovao sika ka iova ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana araky ny afatra ny papa iova ny fifandraisasika amin'ny tontolo mpiainasika zany hoe ny fiarahamonina sika fiarahamonina misy an'Andriamanitra manambara fa eo anivosika tokoa izy esoan'ny sagako velona ary ny tontolo mpiainana tontolo mpinoana zay iombonantsika amin'Andriamanitra arak'izay ka hiaraka andray ny sodranon'Andriamanitra ary sika ombatsika menakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa ne zany isodrano sisiminanareo any Andriamanitra mifanjavatra rehetra ray zanaka sy ny fanahy masina amen hitantana midiasika sy ny fiainantsika manontolo any Kristy isoragna ny Andriamanitra mahare zary amin'ny ady sady dia iarahsika amin'ny Kristy zay nandresin'ny rasy ary izay raha teo moa ny afatra ny kardinaly edisika amin'ny tsara ny rasy mandra-pionary. Merci monseigneur, izay koa no masaka azona roso antsika jiaby mpankafy mpanaraka ny radio fagniry dia magnano veloma finaritra antsika jiaby zay roe mianaka frère Florio no nagnentigna ny fandaragna ny archevêque antsika monseigneur Marc Benjamin Ramarson no vahintsika teto amin'ity fandaragna dinidiniky sady zegny koa ny lohaten'ny fandaragna dinidiniky aragna amin'ny son excellence monseigneur Benjamin archevêque antsika veloma aby antsika jiaby ny fandaragna no mifaragna fa ny fagnarantsika ity Onjapeo radio fagniry mitohy atranatrany veloma antsika. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe
manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, ny any ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny any no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa sy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'a